vavaka sika tompoko misaotra le tompo manome izao ora sy fotoana izao azonay manao voery amin'ny teninao ny fanainao masina le hikasika ny fony tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Marika toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Izany no misy ny afatry ny tompo. Tsy misy mahasakana ny asan'Andriamanitra. Izany no hevitra banjintsika avy amin'izany teksta tondrana ny afatr'Andriamanitra izany. Hitantsika amin'izao fisehoana voalohany ataon'i Jaona mpanao batisa arak'izay tantarany Marika izao izany hoe tsy misy mahasakana ny asan'Andriamanitra. Inona ny fahamarehana voalohany? Tsy misy mahasakana ny asan'Andriamanitra satria tsisy mahasakana ny mahampamonjy an'i Jesosy Kristy. Tsy misy mahasakana ny mahampamonjy an'i Jesosy Kristy. Tsara ny mampatsiahy antsika fa ny ampira Romanina na ny fanjanahana Romanina no nanjaka tamin'ny faritry Azia Mineur izay nisy an'i Israely ankehitriny tamin'ny taonjato voalohany. Tao anatin'izany fisiana fanjanahana matanjaka sady masika izany no nirahana i Jaona mpanao batisa, no nipotry izy ilay antsoina hoe mpaminany mpianolorana an'i Jesosy Kristy. Raha somary nangena nandritra ny 100 taona, satria eo amin'ny 100 taona eo nyelanelany Malaky sy ny nahatongavaka Jaona mpanao batisa ambarako ilay hoe mpaminany farany. Ary rehefa tonga izy dia samy manana ny fitantarany izay fisehoana Jaona mpanao batisa izany. I Marika manokana dia nampiasa teny fanalahity ilay hoe filazantsara. Ny filazantsara nareo angaliona amin'ny teny Grika arak'izay nampiasan'ny mpanjanaka Romanina azy tamin'izany dia nampiasaina rehefa hanambara vaovao mahafaly momba ny emperora, hoe momba mpitondra Romanina, fa nindraindrana ilay mpitondra ilay mpanjanaka izany. Fa niny Marika nampiasaina mihitsy izany eto hanambarana an'i Jesosy Kristy. Anehoany hoe tsy kaisara na ny emperora no tena vaovao mahafaly fa Jesosy Kristy. Izay ny voalaza amin'ny teny voalohany. Ny andohany filazantsara Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Jesosy Kristy mantsy no tena atony nanondrahana ny Jaona mpanao batisa, ary Jaona mpanao batisa mpamokan'Andriamanitra tena nanetry-tena dia nilaza an'izany mahitsy eo amin'ny 17. Avy ao ariko ilay mahery noho izao ka tsy mendrika iondrika hamany fiakapany azy ao. Tsisy nahasakana izany hoe Jesosy Kristy no ambara fa mpamonjy izao tontolo izao. Na dia natanjaka sy nasika izany ampira Romanina izany, tsy nahasakana ny asan'Andriamanitra izay manombotra sy manambara fa Jesosy Kristy no mpamonjy izao tontolo izao. Ry havana mandrak'androany, mbola be dia be ny fitondran-jary eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Samy mahay an'izany sika. Eny na dia tamin'ny andro naterahany Jesosy fotsiny azy, matanjaka sy tao anatin'ny heriny izany Heroda-mpanjaka izany. Ary ny fofony hain'i Jesosy fa tsy nahasakana ny nahaterahany Jesosy azy. Ary rehefa nambara n'Andriamanitra tao anatin'ny rahona nandritra ny nanaovan'i Jaona mpanao batisa azy Jesosy hoe ity no zanako malalaka izay sitrako izy nonohy, mandrak'androany tsy misy maharava an'izany. Samy mandinika ny tantarantsika ka mipetraka amintsika ny fanontaniana. Ianao ve amin'izao andro izao mbola misalasala ihany no maha-Andriamanitra an'i Jesosy Kristy, ny mahatompo sy mpamonjy azy? Fanontaniana mila valina izany. Famarihana faharoa, tsy misy mahasakana ny asan'Andriamanitra rehefa izay ny planin'Andriamanitra. Rehefa hoe izay ny planin'Andriamanitra tsy misy mahasakana an'izany. Ity fiaviany Jaona mpanao batisa aty amin'ny taonjato voalohany ty ry havana ka efa planin'Andriamanitra anjato taona maro ilay. Voatonona manokana mantsy izany hoe Malaky izany Isaia izany. Efa tany amin'ny 100 taona taloha amin'ny nahatongava Jesosy Kristy izany no soratana. Ary ireo mpaminany roa ireo dia samy nampahafantatra
ny amin'ny fiaviany jaona mpanao batisa zay ialoha lalana ny Jesosy Kristy jereo amin'ny andininy faharoa sy fahatelo anie zany hoy malakitoko fahatelo andininy voalohany indro izao maneraka ialohanao zay amboatra amin'ny lalanao. Marina fa teny Jehova le izy fa tena manondro mazava any jaona mpanao batisa ho tonga ty amin'ny taonjato voalohany zany. Tahaka izany koa Isaia toko fahaefapolo andininy fahatelo injany misy feony miantso mafy any anefitra hoe io le jaona mpanao batisa mivoaka avy any anaty ala dia avy eo nakany anefitra amboary ny lalan'i Jehova ataovy mahitsy ny lalan-kalehany. Marina fa raha contexte testamenta taloha dia fanavotana ny zanak'Israely amin'ny fanababony babiloniana zany na nirakianina ankehitriny, fa raha ny contexte testamenta vaovao dia i jaona mpanao batisa mihitsy no ambara 900 taona atio arina tanteraka. Raha fipostian'ny maolombelona zany ary efa maro ny jiosy nefa hoe tsisy fanantenana intsony. Efa adino zany raha 100 taona ary amin'ny ara-tantara moa zany rehefa misy zavatra hoe efa mihoatra amin'ny 100 taona dia efa azo avela. Fa izany ny fomba an'Andriamanitra na 100 taona aza rehefa planiny tsy maintsy tanteraka izany. Zay le planin'Andriamanitra, iza no nasakana an'izany zay mitondra ny fandimby teo. Ka dia miteraka afatra tsotra ho aso ho anao zany, mino ve no fa mahana planina ho anao Andriamanitra. Matoki azy, aza miala aminy manompo azy, fa tsisy asakana izany rehefa izay ny planin'Andriamanitra araka amin'ny teny hoe tsisy arombaka zay ho ampilatanako. Fa marihana fahatelo, tsy misy mahasakana ny asan'Andriamanitra rehefa te hanitsy izy. Zany koa dia fomba an'Andriamanitra, fomba fampianarana. Ny fivavahana jiosy tamin'izany taonjato voalohany zany na ny judaisme dia saika manaraka fombafomba fotsiny, efa manomboka tsy ara-panahintsony zany tarazo mahazo ny fiangonana zany rehefa zazatsika dia efa zao ny fanao liturgie numéro 1 numéro 3 zao no fanao rehefa mamaky teny zao dia indray ohatra mitady routine fotsiny, tsisy aim-panahintsony. Tonga tapaka ty jaona mpanao batisa ity tao anatin'izany fiheveran-tena ny mpitondra fivavahana sy ny mieritreritra azo mpivavaka zany ao amin'ny tompo ary tsisy nanam-po. Araka ny voalazana andininy faefatra dia miseho jaona izay nanao batisa tany anefitra ka nitoro batisa fibebahana sy famelan-keloka. Izany voambolan'izany tsy dia fandrefiry teo amin'ny fivavahana judaisme tamin'izany, fibebahana. Io nefa ny tena iraka nampanaovina ny jaona mpanao batisa. Raha tsorina dia zava-baovao tao amin'ny fivavahana judaisme zany, fa tsy lazana hoe fantsipivavahana na réforme. Mpandinika teolojiana moa dia milaza hoe nanomboka teo amin'ny jaona mpanao batisa nanaova ny batisa an'izay sotomitsy ny kion-dalana nidirana hoany amin'ny fivavahana kristianina. Dia ny mijanona ho amin'ny judaisme moa dia mijanona amin'ny judaisme ihany, fa manomboka teo rehefa nanaraka amin'ilay batisa natao ny jaona dia nisaria tsikelikely hoany amin'ny Kristy, izay le fivavahana kristianina. Kristy no tena ivony. Ny iraka nampanaovana ny jaona dia ny batisa ny fibebahana, zany hoe mila olona manetry tena ka miaiky apahabe maso amin'ny fahatsora-po hoe mpanota aho, mila mpamonjy aho a Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Tsy dia mazatra ny jiosy loatra zany. Ny azy le ahoana ny voalaza ny lalàna, le hitan'ny maso le ara-nofo ihany. Rehefa atao ny batisa dia hoe iny tanan'ny pastera, iny le rano, nahazo certificat, zao le cérémonie, nisy vahoaka nanatrika. Fa rehefa tena ara-panahy ianao, ary io no tena tondrony jaona, za mpanao batisa nareo amin'ny inona fotsiny izy? Amin'ny rano. Fa ho avy le avy eo aoriana izy manao batisa nareo amin'ny afo sy ny fanahy masina. Ary nandray moa hitariny olona zavatra fa le hoe batisa amin'ny fanahy masina lasa mbola zavatra be dia be, fa tena tsotra be hoe Jesosy manao batisa anao amin'ny fanahy masina ary zay ny tena batisa. Famantarana fotsiny ihany ilay ataontsika eto. Fa raha natao batisa anao dia pastera ihany nanao batisa anao,
fa Jesosy nanao batisanao dia mbola tsy batisa koa zany. Ary zany tondrony zao io satria ny olona zay nirohatra moa zany dia ohatran'ny zatra foana le hoe misy leader io le mitarika mahay dia ijaolona sy ny batisa ny tena ny anteherany fa soa ihany fa mbola mpanompon'Andriamanitra ijaolona ka milaza mazava leo ariko ny tena manao batisa tena izy famantarina ihany ty ataoko ty fa izy ny manao batisa amin'ny fanay masina zany hoe tena kafaray amin'ny Jesosy Kristy zay vao tena fiangonana tena ny Kristy ety an-tany fa ny tsy mpivavahana zany tompoko fa tamin'izany taonjato voalohany zany satria tsy zany mihitsy ny fihevitry ny fariseo sy ny sadoseo mpitondra fivavahana tamin'izany. Dia hitantsika amin'izany hoe rehefa anitsy Andriamanitra tsy misy mahasakana. Fantatsika amin'ny tantara taonjato fa 1910 zay nipoira ny protestantisme ny fanotsiam-pivavahana zany ny tantara zay nipoira n'ireo mitondra ny fivavahana tany amintsika koa maha-protestanta réformé atsika. Raha ny marina dia hoe ry Luther sy ny Calvin ka frère mopera tao anatin'ny katôlisisme ihany eo ambanin'ny fahefan'ny sy ny sisa dia ohatrany hoe tsy ho tafavoaka mihitsy ny zavatra nataony ary miezaka moa reo nanakana ny andravo dia ny excommuniana mihitsy ny farany kanefa zao hitantsika zao vita ny fanitsi-pivavahana asa ny fanahy masin'Andriamanitra zany ary ireo mpanitsy fivavahana ireo mihitsy no miaiky amin'izany satria tenin'Andriamanitra raha teo no mitondra ny asa. Ka tsotra ny afatra rehefa avelanao hiditra eo amin'ny tantaram-piainanao Andriamanitra dia mampianatra anao izy manitsy izay diso izy dia ianao zany mila miomana hoe tsy maintsy misy zavatra hiova amin'izay. Ianao mila miomana hoe hovain'Andriamanitra ary hiova fa raha vao tsy maneky an'izay koa ianao dia tsisy vokany akory. Fiovana hitondra impanahy vaovao fa raha mbola miavinavina ary manamafo isika dia izay no sakana fa Andriamanitra tsy mba manery. Fahamarinana faefatra sady farany tsy misy mahasakana ny asan'Andriamanitra rehefa mampiteny ny irany izy rehefa mampiteny zay olona irahany izy. Hitantsika hoe teny fahadimy zany ny fivavahana jiosy tamin'izany taonjato voalohany zany indrindra tao Israely indrindra tamin'ny fitondrana amin'ny tempoly tokana tao Jerosalema sy ireo sinagoga tamin'ny faritra maro dia ny sadoseo sy ny fariseo ireo no tena mifehy azy. Ny sadoseo zany no tena be mpisorona ambony indrindra mitondra tao amin'ny tempoly zay mifandray tendro amin'ny mpanjanaka romanina ary ny fariseo kosa mitoko ny fahefana moraly mpandika ny hevitry ny lalàna. Ny ankoatran'izay tsy manana fahefana amin'ny tempoly maika moa fa ijaonina mpanao batisa ka ijaonina mpanao batisa rehefa hoe ndeha hitoro-teny tsy navelan'ny fariseo sy ny sadoseo nakao amin'ny tempoly na tany amin'ny sinagoga aza tsy navelana dia azagady ianao raha hoe tany anefitra no mitory ijaonina mpanao batisa. Fa ny mahavariana na dia araky ny filazana aza hoe ohatran'ny olon-dia zany ijaonina mpanao batisa zany hitanao amin'ny andininy fahenina zareo ny fitafiny zareo ny sakafo hohanina fa nrohatra ny amaro ny olona ny aino azy zay le hoe rehefa Andriamanitra mampiteny tsy voasakanao io. Zareo ny andininy fadimy nandeha nanatona ny ijaonina mpanao batisa tany Jodia ny tany Jodia rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerosalema. Navelan'ny olona teo le fariseo sy sadoseo na dia atao hoe lavitra zany tany efitra zany maina izany tsy misy sakafo any tonga ny olona. Ka zay no ambara aminao hoe mety misy ny manam-pahefana ara-panjakana firifiry moa amin'ireo tany komunista sy ireo indrindra reo ny olona tena mpanao jadona matetika tsy tia ny fivavahana kristianina manakana fa tsisy zany firenena tsy misy mivavaka kristianina zany tompo na ny Corée du Nord azy miafiny izy ny mivavaka ary efa tena mafy dia mafy mifanenjena dia manositra makany Corée du Sud izy fa misy daholo zany satria miteny Andriamanitra tsy misy mahasakana. Eny mety mpitondra fivavahana zany manam-pahefana tahaka ny fariseo sy ny sadoseo tsy mahasakana zany rehefa miteny Andriamanitra. Ary zany laza aminao mana fomba maro itenenana aminao Andriamanitra na dia amin'ny alalan'ny zava-miseho na dia manaraka vaovao amin'ny
nytelesiny radio fotsiny ary ianao dia tokony mahay mandray lesona hoe zao no afatr'Andriamanitra avy amin'izany. Fa isika olombelona minimana mpitsofo. Isika olombelona rehefa hoe miantso Andriamanitra, miantso olona mba hitory filazantsara, na hitory amin'ny alalan'ny hira, na hitory amin'ny alalan'ny talenta maro samihafa, isika ny andray zatra tazan-davitra. Saoran'Andriamanitra farasitrapony amin'ny farany volana maso zao dia isy ny andiany mpitory-teny sy mpiandry avoaka ireo nianatra sefaly, ary mba manana amin'izany tsika na mpiandry na mpitory-teny. Hitanao amin'izany na fahasahiranana samy manana amin'ny fiainana. Fa misy sokajin'olona na atao hoe 7 andro aza ny herinandro aminy tsy manana fotoana ihany izy anaovana amin'izany. Sady zany ianao ve ho mpitazana fotsiny sa mba manaiky irain'Andriamanitra koa. Be dehibe ny olona mila mandray ny filazantsara. Mba firy amintsika no samy manolo teny hanao mpiandry, hanao mpitory-teny, hanao katekista. Isokatra indray zao raha sitrapon'Andriamanitra zany fianarana sefaly zany rehefa hivoaka ny andiany farany. Todika amiko sy aminao zany fanontaniana zany. Ianao ve mbola mpitazana ihany? Meteza hiara-iasa amin'ilay Andriamanitra tsy to. Dikan'ilay hoe tsy toa tsy misy masaka. To-puissant. Ary zany no hevitsika eto tsy misy masakana ny asan'Andriamanitra. Niza milaza azo manam-pahefana. Asa miala amin'Andriamanitra ianao. Ny Andriamanitsika tsy mba Andriamanitra kamina rendrehana. Zao ny voalazan'ny mpanao salamo faraika amin'ny 114. Indro tsy matorina rendrehana izy. Ary ao Jesosy Kristy ao Jaona 5 dia milaza mazava ny raiko miasa mandrak'ankehitriny ary zao koa miasa. Raha avatsika amin'ny teny hafa tsy misy masakana rehefa Andriamanitra miasa. Matokiza ny herin'Andriamanitra zany ianao. Aza miala amin'ny tsony fa efa andro farany izao. Ho azy irery ny voninahitra. Amen.